Salamadoly, amaly ny teny Tiramatoty zany satria makasikale izy za anisan'le mpanao Facebook kely ambanina anaty le tenina do valiko izy. Andao inotsika aloha zavatra tenenina io. Ao ny fotoana anginana dia ao ny fotoana itenenana. Ary misy angamba ny atao hoe niezaka tsy nandany fotoana loatra namaly amin'ny fanaratsiana samihafa dia anisany izahay satria nanapa-kevitra hoe andao tsy fifamalinam-bava ny atao hoe fa andao ny asa no entina manambara ny famaliana ireny fanaratsiana rehetra ireny. Nzatra tsikaritra kehitriny dia tao tsy zaka andra malagasy rehefa nomena fahafahana be loatra amin'ny fahafahana maneho hevitra. Rehefa disotra loatra koa ny mpitondra dia verina hoe azo ambakaina nga ka dia anaovana izay farahery amin'ny fanaratsiana samihafa satria efa izay foana ne no tenin'Andriamatoa filoha PRRM hoe ny zavatra tahaka ireny ene ka tsy mahatezitra ahy lasa mampiome azy ka noho ny fitenenana an'izay hoe dia toa lasa afaka manao izay tiana atao rehetrarehetra dia afaka miopefy toa manadino hoe mpitondra fanjakana sy ray aman-dren'ny malagasy eny ety resahana ity noho izany nanapa-kevitra izahay amin'ity androany ity amin'ny anarany tsy manaiky lembenana tariana itemy mianadamu zany ny tenako i baba ary i Clémence moa tsy eto izy fa miaraka miompo aminay miaraka amin'reto ekipa rehetra misy avy any amin'ny faritra misy ny avy eto Antananarivo izay tena miara-miombona dia ijoro zay ankehitriny mampahery anao Andriamatoa filoha manoloana ny fanenjehana ny antso maro samihafa hanaratsiana anao fa izahay eto anivony tsy manaiky lembenana hatrany amboalohany efa faly tamin'ny nahatongavanao namarana ny tolona niaraka taminay ary dia mbola manohana anao hatramin'ny farany fantatra efa tsy mora ny fanavaozana tabataba sika hoe esoro ny firongony esoro izatsy esoro zaroa ary toa tsy mahasahakory toa ela loatra zany fanavaozana zany fa rehefa izay manana fahasahina tokoa raha le olona miditra amina fanapa-kevitra tena any amin'ny faratapony dia mivadika fanaratsiana ndray toy ny satria hoe tsy zaka ny miaiky hoe tena efa manomboka misy fiovana tokoa tena efa toa mandeha tokoa ary raha zavatra nikajiana tanatiny 20 taona no toa manomboka misy mivaha efa bolana monja ka dia mijoro zay ankehitriny milaza fa manohana anao Andriamatoa filoha ao andamosinao ary ama-kristianina antsika tena mitondra mbavaka anao atontosa atsakany sy andavany ny andraikitra napetraka aminao dia ny fanavaozana nyity firenentsika izay efa nambakaina nompotehana natao tsinitsinina ary nampisotroana tikano sy tikano nandritra ny taona maro zay fotoana zao ahafahana manohana anao ahafahantsika ho tonga amin'ny tena fanavaozana marina tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fanavaozana fa izay dia manome toky fa hanome tanana hanome saina hanome hevitra ny amin'izay rehetra tokony atao amonjentsika nyity Madagasikara lembenana dia tsy tsara toerana andeha hibaiko filoham-panjakana izany indrindra ny toerinay amin'ny fanaratsiana eto sy eroa toa ohatra ny afaka miteny daholo na mpanao Facebook kely etsy ary toa mibaiko hoe izao atao toa sahala milaza hoe tsy mahalala ataon'ilay ray aman-dreny ka tsotra be tsy manaiky lembenana mihitsy no hianan-kendry hanome ny profilan'izay prime ministre androany fa ny tsy manaiky lembenana dia manka toa izay fanapa-kevitra raisin'Andriamatoa filoha miaraka amin'ny ekipany ray aman-dreny izy manana ny fahendrena ary mahalala ny vahoaka aminazy ka dia matoky an'izany tanteraka izay. Voalohany indrindra zany dia tia fanambanina amin'ny hoe mpanao Facebook kely. Zay na mpanao Facebook kely dia samy nianatra ohatranao ihany. Tsy haiko inona firarana nataonao mahatonga anao ministry ny tourisme zao fotoana zao fa za dia nianatra tourisme sy hôtellerie tao amin'ny SCAM. Institut supérieur io nianatra tourisme sy hôtellerie. Tonga ty andafy dia misehatra amin'ny tourisme efa mampolo taona maro. Ary raha mba mijery vaovao ianao amin'ny France 2 na TF1 dia efa tsy indray mandeha na ny ray anjara makasika ny tourisme tao Iseltwald aty Suisse. Ka tsy hoe rehefa mpanao Facebook dia mbanimbaninao satria androany ianao ministra ka tsy haiko inona diplômanao maministry ny tourisme ao. Sa rehefa mitarika bidon tery amin'ny inona moa zany tery akianja tary dia lasa ministra dia androany manambanimbany anay mpanao Facebook. Dia nefa dia omeko anao ny mahambany ny raisonnementanao mahafaible ny raisonnementanao. Milaza ianao fa hoe tsotra loatra ny filoham-pirenena dia afaka miteny daholo rehetrarehetra. Zany ve raisonnement ministra zany mahatama tsotra loatra ny président. Tsy resaka fahatsorana io fa droit
droit d'expression nenay ary zay droit d'expression zay nikotrokotroanao de ho avy koa zay ho avy zao aminao droit io fa tsisy asako hoe satria tsotra be izy de manaiky tenena sosososo zany ve mba argument na olona ministre zany mba argument droit fondamental ny droit d'expression mitovy tsisy hafa amin'ny droit fondamental ny takinareo teny miaraka tamin'ny bidon teny antarana teny droit fondamental dradradrany tenisany teny tena arabe hoe droit fondamental ny mahazo rano madio droit fondamental ny électricité de droit fondamental koa madama ny expression ny opinion ka nalazainao hoe fanaratsiana fanenjehana ny mila zavatra tenenao droit io aloha ka raha ohatra misy miopefy araky lazainao de misy droit koa mahakasika ny zavatra zay raha miopefy ny olona miteny zavatra tsy toko tenenina de misy lalànao tsy njaranao mihitsy ministre ny tourisme no inao zany imenimenina am'zany fa misy lalànao fa rehefa tsy hay fotsy le asa de ajanony tsy asanao koa mikasika an'izany tsy asanao mihitsy manao jugement de valeur miteny hoe mpanao Facebook kely tsy asanao koa ny manao jugement hoe tsy mety na mety ny zavatra tenen'ny olona misy lalànao ka misy ny olona miopé faraky lazainao de misy lalàna miatra ao fa tsy anao ivazavazy ao anao miteny hoe misy ny fotoana anginana misy fotoana itenenana tsy leo mangina foana raha ohatra ka tsy mety zavatra tenenina rehefa tsy mahay miteny rehefa débile be ny zavatra lazainao zay le izy inao nareo nitaky nareo droit fondamental de zay koa de manana droit fondamental iteny opinion de miresaky anao hoe efa misy ny fanavozana mba omenao hoe madama ny fanavozana hitanao za fanavozana lazainao mba tatranonay mpanao Facebook eto androany manao vidéo fa ny tena tiako de mangataka débat en direct anao aminao kasika an'izay fanavozana zay misy ve ny fanavozana ataonareo sa tsisy mangataka débat fa raha ohatra olona vehivavy misorandrenao menaka anao de tokony sahanao niatrika débat amiko za le mpanao Facebook kely enao ministre ny tourisme ambony be enao ministre za mpanao Facebook kely de mangataka défi aminao anao débat inona le fanavozana lazainao zay le izy fa tena maharaka an'izay de miresaky anao hoe kristiany za ivavaka ny Andriamanitra filoha so zany ve mba niveau an'olona ministre tsy fantatro akory na dikan'izany neutralité zany en tant que agent de l'état ianao tsy manana droit mihitsy ianao aneo ny confession anao ny confession anao privé anao zany personnel zany conviction personnelle zany madama tsisy dirana makristianina anao rehefa ministre anao esory any nino moa zany makristianina anao na makatolika anao tsisy rahina zany fa rehefa ministre anao de ataovy ny asa maministre anao fa neutre anao en tant qu'agent de l'état zany hoe tsy fantatrao zany hoe tsy nianaranao zany zavatra zany neutralité voalohany ny fonctionnaire ka ivavaka filoha ivavaka ninina c'est n'importe quoi ianao efa mba naheno anao reo vazaha reo mpanao politique reo ivavaka amin'ny filoha ny olona vendrapra no milaza an'izany hoe ivavaka amin'ny filoha so mba milaza anao mpanao politique na ao France na any États-Unis na ny Allemagne nilaza ivavaka amin'ny filoha mba milaza an'izany ianao fa rehefa mandray fitondrana rehefa mandray fonction publique dia aza-pidirina ny resaka conviction personnelle makristianina tsisy raha inay an'izany tazomy anao le izy sady voararanarana koa zany voararany déontologie rehefa miditra fonctionnaire satria firenena laïque tsika ovay la constitution raha tianareo itenany makristiananareo iringirina anareo fivavahanareo de ovay ny constitution zay koa ny rasana amin'ny 5e république io fa tsy zany foana amenofendrana olona sy anafendranana ny gasy fanabadorana ngely izy mody milaza fivavaka kristianina de zao nefa afa zavatra resahanao omaly nomeno latoerana ianao de zao anao mino ny vody tapahako zay de milaza fa kristianina ianao kristianina amin'inona ianao afa zavatra ny conviction anao omaly androany anao mba azo toerana de afa zavatra teninao de zay le izy de aveo koa milaza fa hoe mpitondra ray aman-dreny makatsy makaroa tsisy resaka ray aman-dreny zany fitondrana madama tsy resaka ray aman-dreny zany mpiasa-panjakana io de mipetraky eo de ny voavidy-bahoaka
vahoaka mametraka azy eo hiasa ho an'ny vahoaka fa tsy izy ny ray aman-dren'ny vahoaka tsy tokony hajaina diso be zany ary zay foana efa nadiso tram'izay mahatonga ny andro rajoelona manao zay tiany ataony satria izy ray aman-dreny izy farany ambony de zay foana tram'izay fa tokony apetraka mihitsy hoe mpiasa mpanjakany io karamaina anao ny asa ka tsy zay tiany atao koa ny atao eo sady d'ailleurs izy ka tsy voafidiny vahoaka akory ny vahoaka nga nifidy anazy au président no afaka andray décision zay tiany atao izy ianao no tena tsy n'importe qui lasa hoe zao fidina zao atao premier ministre fa zay tiny izy no hoe zay tiny no atao premier ministre izy vahoaka nga lametraka anazy to ny hevitry ny vahoaka ny tokony ataony anendreny premier ministre par rapport amin'ny zavatra takiny vahoaka fa tsy par rapport amin'ny zavatra tiany satria izy de tsy tsinona amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao satria tsy voafidy amin'ny suffrage universel ka zay fahadisoana zay le resaka le conception mihitsy tsy fantatrareo le izy le mampitondra fanjakana sy maministra tsy hainareo le izy tsy fantanareo fa nareo milingilingy anao ny zavatra io zay mihitsy tsy hoe ray aman-dreny izy zany ny manam-panasy manana ny eritreretra fa zao mpiasa mpanjakana io vahoaka nametraka azy eo raha lazaina fa napetraky ny vahoaka de zay tiany vahoaka izay mpitabataba amin'ny Facebook sy miretraretra ny mpitolona ny tokony arahany fa tsy zay tiany ataony fa tsy zay akamakamany mpiaraka aminy any no atao premier ministre zay izy io mila olona compétent ny premier ministre mila olona manana vision mila olona manana organisation management fa tsy hoe mpitsara de afaka manao n'importe quoi zay le izy zay aza ambanimbanianao hoe mpanao Facebook kely fa zay tsy ambaninao mihitsy na ministre androany anao tsy ambaninao mihitsy zay